Indrina tsaranao riray tsy to be fiantsaray be trafo tsisy toanao ry tompo ze silatrao ny foko sambola fity tsy misy toanao indrina tsaranao riray tsy to be fiantsaray be trafo tsisy toanao ry tompo ze silatrao ny foko sambola fity tsy misy toanao eo voay asanita ranao maneo aminay fatsatray anao fasoavana tsy talany fititsoritratsolany natolosao anaiza nakao kamerena asandrasay ianaranao ray be fity fasoavana fiantsaray be trafo fasoavana tsy talany fititsoritratsolany natolosao anaiza nakao indrina tsaranao riray tsy to fiantsaray be trafo tsisy toanao ry tompo ze silatrao ny foko sambola fity tsy misy
fitiavianare aza de mafifo e sorireo lolopo mitalao aminao Kristy mahay zare mifankaty Ivainy mandalo avoko isikizany any ety zava-pone tsy maso rato tsy mifankaty faray zao ity za lasaiko marinana ratsy mananany Kristy overy anao overy ty andriamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamaly fady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankaty Ivainy mandalo avoko isikizany any ety zava-pone tsy maso rato tsy mifankaty faray zao ity za lasaiko marinana ratsy mananany Kristy overy anao overy ty mety teny anao hoe mino de ampizay mentanentana to tsy tany andovalay tany Kanany tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka hofaly Jesoa Kristy ahita sy anao miaraty
na dia sarotra hazany manjo haza kivire na mamoifo hajesosy itantananao rasendra tojo savatsarotra aza mievitra hoe mahony otanao na dia sarotrany hadatrehinao lay Jeso vonona isakahy reolanao matoky azy fa tsy irery anao Tsapako tompo ny fitiavana na tsy mendrikao tena votana miantra sady mamindra fo mampahiraira mila moifo azoko antoka Jeso sy ny hoaviko mitantana trany anao ny tompo tsito be fitiavana rikio mampahery fo ampioa ny ranao so Andrometiza
fahasoavany aosana vinao miantsony vavany Jesosy tenany itia irao itia irao ao Jesosy Jai Kristi kuvununa veyana uefana male ireuna manauyana asala vinao miantsuni favali Jesosy tenany itia Hasana vinao miantsony vavany Jesosy tenany itia Itsenani tukwene tauni lanicha Yufiavine mansiri tupunai madara Aitana emifakana mrejika Fanirine lojala Yuvofunzi wisanya karina Itsenani tukwene tauni lanicha Yufiavine mansiri tupunai madara Aitana emifakana mrejika Ivokani fasana msefutoniza Adaunifune nani fafatesana Uvaina richa Uvaina uvenuna Iyauna mini yabana Sakaizana mana Faidi chani lani chala panatenaina Faidi chani lani chala panatenaina Faidi chani lani chala panatenaina Tuejana Umami Jesus achinela Sana yuvofunzi misana karina Itsenani tukwene tauni lanicha Yufiavine mansiri tupunai madara Aitana emifakana mrejika Jambula veluna msaikania ineti Sevolaza tateraka Utapishani hadi vifufuna mafa Faidi chani lani chala panatenaina Faidi chani lani chala panatenaina
namako miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao oninao antany vaovao miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao oninao antany manao ana daholo rakizy fa ndray zay tafaraka aminareo androany toy izao zany ny fandaharantsika androany misy fanehoana lohahevitra asa tanana tantara ary hiaino hira ny zavatra homantsika amin'ny asa tanana rakizy dia ny taratasy hety lakôly stylo na crayon daholo androany dia fitiavana samy manana fitiavana daholo satria Andriamanitra no manome fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra dia nampianatra antsika fa Andriamanitra no mampiditra ny fitiavana ao anatintsika ary toetran'Andriamanitra ny fitiavana. Filazan'Andriamanitra toko faha 11:10 hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fantanterahana. Hoy koa ny Janina toko faha 3:9 izay haitsika tsara hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra lelo azy. Izy koa ny Korintianina 1:13 hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Dikan'izay tsara ny manana fitiavana sy mizara fitiavana. Andeha isika ity amin'ny namantsika dia indrindraindrindra ho tean'Andriamanitra. Zay na misasantsika naraka an'ilay tantara rota no arahantsika androany. Aloha ely zay
dia nisy lehilahy atao hoe Elimeleka. Ny vadiny atao hoe Naomi, ary nanana zanaka roalahy ireo atao hoe Malona sy Kileona. Nipetraka tany Betlehema ny Israely ry zareo. Tamin'izany andro izany dia nisy mosary ny tany ka lasa nandositra ny alan'ny taniny izy ka nipetraka tany Moaba. Nandritry ny fotoana ny ainany tany dia indrisy fa maty Elimeleka. Nalahelo Naomi nefa mbola nanany zanany mirahalahy izy. Taty aoriana dia nanambady vehivavy Moabita izy mirahalahy. Ny iray Orpa ary ny anaran'ny iray i Rota. Fotoana fohy taty aoriana dia maty ihany koa i Malona sy Kileona. Nalahelo mafy Naomi, tsy nanana vady sy zanaka intsony izy. Indray andro dia heno Naomi fa tsy misy mosary intsony any amin'ny tanànany zareo. Nanapa-kevitra ny hiverina any izy. Naniry ny anaraka azy i Rota sy Orpa fa nasainy mijanona. Hoy izy hoe asambatsambatra kokoa nenareo any. Lasa niverina nody Orpa fa i Rota kosa tsy nety fa nisisika hiaraka amin'ny any. Dia hoy Naomi, jereo fa efa nody ane Orpa niverina ho any amin'ny taniny sy ny Andriamanina, fa maninona koa ianao raha miverina? Dia hoy Rota ny angavy, aza manery ahy andao anao fa andeha amin'izay alehanao aho, hivelona amin'izay hivelomanao aho, ny fianakavianao koa no fianakaviako, ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Dia lasa niaraka nody any Betlehema izy roa. Tena tia Naomi i Rota. Nikarakara azy izy, nitady sakafo ho azy izy. Ny fomaraina izy dia nitsipina salohim-bary ataon'izy ireo sakafo. Niasa mafy tokoa izy Boaza ilay tompony tambary nahatsikaritra izany fitiavan'ny Rota izany ka naneo hatsaram-panazy fitiavana taminy koa. Nomeny sakafo betsaka izy ary namporisihany hanohy hatrany amin'izany fitiavana ny hafa izany. Tian'ny olona rehetra i Rota satria tena naneo hatsaram-panazy fitiavana Naomi izy. Tiany Boaza ihany koa i Rota ka nalainy ho vady. Faly avokoa zareo Rota, Boaza, Naomi, ny hafa koa Betlehema ray manontolo mihitsy dia faly avokoa. Ary nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo mba hitahian'ny Rota sy Boaza noho ny fitiavana nasehon'izy ireo. Taty aoriana dia nananjanaka izy, ny taranany dia i Davida mpanjaka no iray tamin'izany taranany izany. Andeha tsika anao ny asa tanana amin'izay zany fa mialohan'ny anaovantsika izany dia hianira aloha tsika ka mandra-pahavitan'ilay hira dia omany ny taratasy, hety, lakaoly, stylo na crayon. Close to your heart, Jesus.
anao asatanantsika raiky izy ary zao satria moa no ahevitra atsika dia momba ny fitiavana ary ny foa no maneho a ny fitiavana sady zany raiky izy dia ity sary fo ity a no ataontsika asatanana izany dia zao koa rehefa manolotra fitiavana isika na mizara fitiavana ka miantefany amin'ny hafa izany dia misy fiatraikany amin'ny hafa mitondra fifaliana ho an'ny hafa toy ny voninkazo anankiray a izay mizara ary manome fifaliana ho an'ny hafa dia ohatran'izay zany no andeha ho ataontsika rakizy anamboatra sary fo isika rehefa atambatritsika izany dia manome voninkazo toy ny hoe isika mizara fitiavana dia mizara fifaliana ho an'ny hafa ihany koa andeha ary a ho atombotsika ilay fanaovana azy ny zavatra ilayntsika arak'izay voalaza teo aloha dia mila tsika taratasy efajoro na carré dia mila tsika hety a dia mila koa isika stylo a dia lakôly zay lakôly ampiasainao a fa ity aloha ny ananako atomboko tsika avetrany ary raisina ny taratasy carré na efajoro rehefa nahazo izay isika dia akombina ny zorony anankiray a manakatra ny zoro izay mifanohitra aminy dia akambana le izy a dia tsindriana tsara zany hoe nanome endrika telo lafy na triangle isika rehefa nikombina le izy rehefa voatsindry tsara zany a le sisiny dia sokafana indray a ilay taratasy efajoro raisina indray ny zoro mifanohitra amin'izay nataontsika teo izay dia akombina ihany koa ny zoro mifanohitra no ampifandrifiana zany dia tsindriana tsara indray a ilay sisiny sokafana indray a ilay taratasy efajoro inona ny hitantsika ao tsipika izay mifanapaka zany hoe ohatrany hoe microise zany izay ny hitantsika ao rehefa vita izay dia raisina ny zoro anankiray dia ny zoro mifanakaiky aminy koa raisina tsara dia atambatra zany hoe niforotra nakeo ampovoany zany a ny taratasy a izay teo ampovoany rehefa voatambatra izay a dia ny zoro anankiroa mifanakaiky sisa tavela dia izy ireo ihany koa akambana dia miletika eo ampovoany zany a ny taratasy tsika izay eo ampovoany milasa miletika ao anatiny zany a dia manome telo zoro vaovao indray isika na triangle vaovao rehefa vita izay dia akombina manaraka ny lavany indray a akambana indray a ny zoro anankiroa eo amin'ilay lavabe amin'ilay telo zoro a dia manome telo zoro kelikely isika raisina indray stylo a dia mamaritra toy ny felan-draozy zany hoe le atsasaky ny fo zany zao a no ataontsika sary atsasaky ilay fo manome toy ny felam-boninkazo anankiray dia etezana iny etezana zany a esorina zay mihoatra dia ohatra manome a felam-boninkazo anankiray fa atsasaky ny fo nefa le izy a rehefa jerentsika rehefa sokafana iny dia nanome fo azontsika le izy ary raha sokafana indray iny dia manome voninkazo efatra amin'iny zany zao a no amboaritsika rehefa vitatsika ilay efatra tatsika na vita efatra mitovy a dia akambatsika le izy raisina indray zany zao a ny lakôly dia asitsika lakôly a eo amin'ilay fo rehefa misy lakôly tsara dia akambana ny fo anankiroa alohany dia asiana lakôly indray a eo amboniny mikombina zany zao fa tsy le voninkazo no ampiasaina fa ny fo a dia akambana eo indray a ny fo fahatelo atao mahitsy tsara
atao mahitsy tsara dia asiana lakôly indray eo amboniny a dia akambana indray a ilay fo faefatra vita ny fo maneho voninkazo rehefa maina tsara dia velaritsika le izy rakizy dia iny eny a ilay fo nanome voninkazo mafinaritra zarao amin'ny hafa ara ny fitiavana aneho fitiavana ny hafa fa aza anaovana toetra ratsy sady Jesosy ane ny fitiavana rehefa raisitsika ao am-pontsika Jesosy a dia mizara fitiavana amin'ny hafa mandrakarivotsika ary manome fifaliana ho an'ny hafa izay indray ara ny asa tanana antsika androany a mahavitabe a dia mahazahoa fafinaretana sy fifaliana ao anatin'izany mandra-piona indray toy izay zany ny fandaharantsika androany ndraiky izy a mandra-piona amin'ny manaraka indray Jesus laid down his sweet head, the stars in the sky looked down where he lay. That little Lord Jesus asleep on the hay. But
the sky and stay by my side till morning is night. Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and take us to heaven to live with you there. Pasteur Rakotarimana Famedatsoa, pasteur adventiste. Valitaona lasa zay a dia pasteur tany amin'ny toerana tsoina hoe Manitsy any amin'ny faritra Mianovazo any zany no tenanay. Any amin'ny distrika Mianovazo ara-panjakana zany io toerana io lavitra, mbola lavitra miala eo Mianovazo. Rehefa pasteur tany no tenanay a dia rehefa tonga tany a zava-misy a dia tsisy fantatray ny fombafomba n'le olona any a, tsy fantatray ny fiteniny a, tsy hainay fa dia ny atao zany a dia manaraka zay ataon'ny olona fotsiny. Ray andro vao tonga tany ray andro dia nanadio an'le toerana hivavahana izay mivady, mbola tsy niteraka, mbola izay mivady rery. Rehefa nanadio teo zay harivariva ny andro tamin'izay, injany le poniny ohatrana fa miorakoraka dia miaraka amin'ny entan-kely n'le vehivavy mipampizahaza ny sasany dia lasa namoy lakana dia mipita rano, sasany miadakazaka mitsoaka makany anaty akata dia gaga makay na ry ny olona rehefa misy inona ary dia variana fotsiny izay sy ny madamako, inona ary no andeha nareny olona ireny, tao rangatsika nadio toezana dia niteny le olona hoe andao pasteur hitsoaka, tsy haina eny dikany hoe inona zany mitsoaka zany, fa dia nataonay ihany nataonay afaka kelikely nirefidrefitra amin'izay mibasy bof eraky ny tanàna taitra mivady le toerana natokana hivavahana tsy misy varavarana fa dia mitsofoka dia nakao anjoro-trano kely zay. Dia ny fomba any moa rehefa miakatra ny dahalo dia ny vehivavy zany mandeha mitsoaka makany anaty akata dia ny lehilahy mitapisipify ao an-tanàna ao ihany fa miaro ny tanàna zany ka raha tena hoe manafika ilay dahalo dia miady fampitifotra fampikapa amin'ny antso-be sy ny sabatra sy ny sisa dia izay mivady tsy mahita ninina zany fa dia mipetraka tao anjoron'ilay trano tao zay. Reny ny dahalo mandeha vezivezy eo amin'ilay toerana anaovanay ilay fanadiovana teo fa nagaga dia tsy hitany ahy, tsy mahita anay izy fa dia vezivezy eo ry zareo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy maty teo amin'ilay toerana. Ny fomba ny olona manko rehefa misy maty dia tsy aleviny ny olona tsy afaka ray volana, afaka tapa-bolana farafahakeliny dia mandritra izay fotoana izay dia isan'andro zany mamonombo foanany dia tsy maintsy misakafo eo foana ianao dia tsy maintsy miandry faty eo amin'ilay toerana eo dia reny zany ianao mba manakamo amin'ilay toerana niandry faty. Dia fanaonay sy madamako moa tamin'izay fotoana izay dia mifampitantana rehefa mandeha dia mifampitantana eroa dia rehefa misy maty moa dia be olona be ao an-tanàna dia miakatra daholo koa ny dahalo avy any amin'ny toerana rehetra rehetra any tsy fantatra hoe avaiza na avaiza dia samy tonga eo amin'ilay faty eo daholo satria misy sakafo eo misy rehetra rehetra
dia rehefa teo zay a dia reny fampitatana arivariva ny andro eo andeha hoeny amin'ilay toerana. Rehefa nandeha zay tonga dia misy tovolahy maromaro ny sakana anay teo an-dalana. Hoaizinareo ozy izy tonga dia nangofotra ianao sady mitana basy napoaka no basy eo kaiky eo napoakany. Aiza ho anay vadinao io ozy izy dia sotomony madamako dia anay ty androany ozy izy. Nangofotra tsisy ninona azo atao fa ny anina atao dia mivavaka mpitsanganana, mivavaka miratra be mihitsy fa tsy mikipy hoe manao ahoana zao nanaovany an'io vadiko eo amin'izao fotoana izao. Dia vavaka nitolona zany hoe tolona mbavaka tena mivavaka. Fa rehefa nivavaka dia hitan'ilay tangalamena teo amin'ilay tanàna nahatsikaritra. O zalahy, avy ireny iny vehivavy iny, avy ireny iny apela iny, aza hoentinareo any iny. Dia fa ahoana ozy izy, anay ty androany ozy le dalo sady hoentiny nandeha any le vadiko. Avy ireny aloha iny fa pastera io, olobe tao tanàna koa io fa aza hoentiketina ny vadiny. Dia natahotra an'ilay tangalamena le tovolahy maromaro dia naveriny teo amina teo zany aloha madamako. Dia ozy ilay tangalamena, pastera andanareo dia zao makany an-trano dia dio ny trano fa anahirana reto kitabila reto. Zay moa zany filazan'ilay hoe tovolahy tany amin'ilay toerana. Anahirana reto fa andana aloha eto any aloha vadinao io dia ao nareo, aza mihetsiketsika fa ratsy reto, tsy avy eto an-tanàna reto tovolahy reo. Dia nentina dia atero azafady ao matahotra tsy vitako ny andeha rero any an-trano. Dia ireny moa zany misy tangalamena maromaro zareo nanatitra anay. Rehefa tonga vadina tao an-trano dia midina ny trano. Zany miorakoraka indray any ambadiky ny trano. Dia didininy zalahy ny tranonay dia miorakoraka. Aiza ho anay valon'ny pastere, aiza ho anay valon'ny pastere. Rivotra ny basy, torano ny tafontrano ao ambadika ao. Tafo fanitso moa zany le tafontrano. Ianao amin'izany ao an-tranao mipararitra natao andeha atory tsy tafatory zany fa mipararitra fa tompo androany ho faty zany androany. Faty zany androany. Apoaka no mibaty. Apoaka any ambadiky ny trano, tafontrano torany. Zalahy miorakoraka. Aiza le apela teo e, miaonay vazaha iny e. Le olona any mantsy tsy misy ohatra hoe olona somary tsobolo. Dia ny zavatra nagaga tamin'izay fotoana izay adino nandrandrana ny volon'ny madamo. Volo arandranina atao le rastaky ilay zany ny volo. Dia adino nandrandrana fa dia fatorana izy koa moa tsobolo be raha teo. Dia zeny zareo fa hafa no zareo zany dia avoay iny vazaha iny e. Sady nitoroany tafontrano dia napoaka no basy. Nataony mivadina amin'izay dia nifampitatana tao an-trano. Fampitatana dia fandray tanina dia nandohalika dia mivavaka. Tompo androany zany no ametrahany fiainana am-pelantanao. Ianao naneraka anay hiasa ty amin'ny toerana ty aneho zava-magaga izay sarom-patarina androany, aneho ny herinao amin'izao fotoana izao. Aza atao vakiny reto dalo reto io trano izay misy anay ty. Fa ny zavatra nagaga raha le varavara-kazo kely moa zany no vakiny, tsisy dikany mamaky an'ilay izy fa ny zavatra nagaga. Dia nipaika angambany tamin'ny ray maraina teo nangina tsy nisy nitabataba tsony, nangina tany avelany tany. Zay izay vao natory kely. Tsy andro izay raina ny andro fa vao maraina ny andro potak'izay nandraisana lakana dia lasa nihazo any miandro vazo. Dia teo nandray tôbila dia nihazo ny tanàna madamako. Za rery sisa nitavela tany. Fa ilay tsy tomoko antenako dia izao hoe raha tahiny ka tsy mivavaka. Zay zany no mahatsara hoe hafa zareo ilay mivavaka. Fa raha tahiny ka tsy nametraka ny fiainam-pelantan'Andriamanitra tsy mivavaka dia azo antoka fa ho viravira tany ny vady. Ary asa angamba izay nahazo tany, mety tsy fantatra izay nahazo anazy tany. Ary na dia tao an-trano aray ho vaky ny zareo ny trano fa ny azo ambara dia izao hoe voavonjy satria hita manokan'Andriamanitra.
miandrandranao dory voaizy voai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao valiony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany mandondona wampuna izy ny fo na hoasimana kavali rasany lay fitiavany no fidy avela izanovana eny anao ianao de iana tapany hevitra voaina sao ampoje sao mandondona wampunao jesao miandrimy talao miangavana feonzaminaza tena ty miandrandrana mitory voai ny fona fa izy tondra fiainana vavao valiony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany mandondona wampuna izy ny fo na hoasimana kavali rasany lay fitiavany no fidy avela izanovana eny anao ianao de iana tapany hevitra voaina sao ampoje sao Efitra terabary ahoana no isoroana nenina eo anivon'ny fiarahana na ny fifankatiavana izay no lahadinika izay arahantsika androany miaraba antsika rehetra miaraba andreto namantsika izay araka idindinika anty loha hevitra ity i tolotra miaraba ny tolotra miaraba ny vatsoa
dia miaraba ny mpanaraka amin'ny fandaharana dia miaraba ny reto namako izay araka hiady hevitra aminay eto androany. Miaraba ny Jessica ihany koa ary. Miaraba Vatsoa dia miaraba antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana dia miaraba izy rola iara hiady hevitra amiko eto. Ie, Lova miaraba anao. Ie, miaraba ny Vatsoa, miaraba anareo namako izay raha fandinika an'izany la ady hevitra izany miaraba ihany koa ny mpanaraka izao fandaharana izao. Eny ary hiditra vetrany ao anatin'ity lahadinika ity isika averin'Andriamandeha fa hoe ahoana no atao mba hisorohana nenina eo anivon'ny fiarahana ny fifankatiavana. Melohany hidirantsika amin'izany nefa dia andeha aloha fantaritsika hoe fa maninona ara no niditra ao anatin'ilay fiarahana. Inona ny antony nefany fantatra fa efa be da be zavatra mety iseho inona ny antony nahatonga an'zareo niditra ao anatin'ny fiarahana aloha ary. Amiko manokana nahatonga an'ilay fiarahana zany dia hoe rehefa tonga eo amin'izao moa zany izy tsy misy tsy mifidy intsony hoe firy taona fa amin'izao na 13 taona ara dia efa mahita nareo ankizy mifampitatiny eny an-dalana. Dia ny antony zany hoe manaiky fotsiny zareo. Dia rehefa manaiky fotsiny zareo dia lasa hoe tafiaraka. Na koa hoe efa mpinamana efa ela be zareo hoe tsika efa mpinamana ela be dia ndao mba hiaraka. Na koa mahita ny olona miaraka, re anona miaraka, re tsy anona miaraka, re tsy miaraka, dia miaraka ry zareo. Dia rehefa tafiaraka ry zareo tsy fantany akory mivokatra io aty aoriana. Dia izay zany mahatonga an'le antony mahatonga ry zareo hiaraka. Dia misy konkoa ny hoe tombotsoa na hoe inona koa ny antony azoko ilazana azy mijery ny intérêt zany le andany sy ny ankilany. Manambola. Hoe manambola ve manambola ty anankiray ity. Tomobila. Bogosy izay manko amin'izao vanandro iainantsika izao izay foana ny tanora. Ohatrany hoe izay ny zavatra jereny mialoha. Izy zany tsy mijery hoe toetra na hoe ohatrohatr'izany fa izay no zavatra jereny. Mijery hoe manambola le tanora irahany ohatra hoe manambola le tovolahy. Any no tena ahoana zany any ny fony no ohatrany hoe tamana amin'le lehilahy. Izay mahatonga an'le fiarahana zany amiko. Raha izay ny hitany tolotra inona ny azo ambarany Jessica? Salova. Izano. Fa maninona niditra tamin'ilay fiarahana izay ny fanontaniana. Voalohany aloha tsy tokony hagaga izany fa maninona miditra amin'ilay fiarahana satria natoran'ny olombelona mihitsy no lehilahy atire amin'ny vehivavy, vehivavy atire amin'ny lehilahy. Dikan'izay natao hiaraka mihitsy lehilahy sy vehivavy. Fa fotsiny izany hoe mety hoe antony amin'izay nandrisika anazy nampifohany ny attirance iny ngamany no tiako avohitra eto hoe voalohany aloha mety possible ny tendance aloha araka ny tenin'ny namana tolotra teo vao mamindra mpanan-kiray ianao dia efa mahita mampiaraka. Tsy mifidy taona mihitsy zany amin'izao ny fiarahan'olondroa zany. Tsy mifidy saranga ihany koa raha tsy laza ny zava-misy amin'izao ny lehilahy sy ny lehilahy, vehivavy sy ny vehivavy zany hoe tena paritaka eto amin'ny tontolo misy antsika mihitsy zany io fiarahana io. Mety voalohany izay mandrisika ny olona anankiray hiaraka amin'ny olona anankiray. Fa ny tena bazin'izay fahitako an'izay misy tsy fahampiana ao amin'ny olona anankiray dia mitady an'izay izy hamelona an'izay any amin'ny hafa. Mety hoe manque d'affection hatrany dia misy lehilahy io mety hoe sendra côté anazy dia ohatrany hoe tena tsotra kosa izany lehilahy zany. Ohatra zany ve hoe lova hoe misy tsy fetezany fifandraisana tany amin'ny ray aman-dreny sy ilay zanaka dia izay ilay tianao ambara? Anatin'izay anatin'izay fa tsy voatery hoe avany ihany fa mety hoe manque d'affection mihitsy zany le tiako avotra anatin'ny manosika olona anankiray hiaraka amin'ny olona iray zany. Mety hoe iny olona iny ihany tena iny andra angany tena tsapaka hoe tia anahy satria izy jereo ary ny ataony anahy za omeny raozy izay fitanany an'izao. Mety anatiny ihany koa ny resaka tsy fahampiana foana zany ny fahitako an'ilay izy loatra eto eo rehefa hoe tonga amin'izay ny salan-taona 30 taona ianao dia tsy maintsy manambady izy ny fiarahamonina iny hafa iny tsy resahana iny fa eto amin'ny sehatra ny fahatanorana eo amin'ilay tsy fahampiana mihitsy mety hoe tsy fahampiana ara-bola indray zao dia hoe iny mahafeno an'izay condition ako ara-bola izay iny alao iny lo
atakeko avy hatrany zany hoe zay zany a mety raison be dia be ny raison fa reo ny tena hita hoe songadina. Mbola mananambara ve Jessica? Amiko manokana mahatonga an'le tanora te hiditra amin'le fitiavana sy te hiditra amin'le fitiavana te hanandranandrana izy ohatrany hoe tanamako ve manao sipa de za koa tsy anao ohatra izay de te hanandranandrana hiditra amin'le izy de lasa ohatra hoe manaonao foana de amin'le hoe tsy vola ohatrohatr'izany misy ny tanora ohatra hoe le te ohatrany hoe mieritreritra ny avenirany izy de lasa ohatrany hoe ka sarotra be amiko ny hiaraka amin'olona pauvre ohatra fa aleoko tonga de miaraka amin'olona manan-karena amin'izay to de manana avenir tsara ny zanako misy olona manao an'izay de amiko manokana te hanandranandrana izy fa nefa izy mety mieritreritra ny avenirany kokoa. Mety misy ihany koa ve mety mieritreritra ve honoary izy telo menada hoe ty mihitsy zany le mety amiko hoe ty mihitsy le inoko fa mety misy ve zay hosizynareo hoe satria le izy zany a rehefa tsy aorianatsy a mety hoe tafalatsaka ao anatin'ny nenina nefa neritreretiny hoe destin hosizitsika le manahoana ny eritreritrareo Jessica avy eo ny von'izay zavatra izay misy ambara? Ieka tena ieko tena anatiny mihitsy zany matoa le olona anankiray resy lahatra izy hoe resy lahatra fa resianao lahatra ny tenao zany hoe ina marina rangaha tena mety ina mihitsy le izy satria voalohany mety ho feno aloha le condition tadiao misy critère atao amin'ny olo tiany rehefa melehibe ny taona dia mipetraka amin'izay zay hoe na ny olona tiako fotsifotsy kely maso lava orona ka hitako tamin'ilay olona anankiray ilay izy sady fotsifotsy kely maso lava orona dia itsy zany le tadiaviko dia mazava ho azy fa misy mihitsy zay tenen'ny vadisoa zay hoe faresinao lahatra zany hoe tena ity marina le olona tiako tena misy zay. Kanefa raha ohatra hoe be condition loatra le olona de eto tany ane tsisy tonga de feno zany hoe feno tonga de feno hoe ouf ty mihitsy le tadiaviko tsisy to de feno zany fa mba mila tsy be condition loatra zany fa mba mila hoe tsy hoe zay tonga eo de keko fa mba hoe am'le maha izy an'le olona ny acceptenao hoe zay zany izy de zay. Karaha i Jessica manokana zany anontaniako de inona ny antony iarahanao amin'ny olona anankiray zany hoe tsy resy lahatra anao fa hoe miaraka fotsiny ve sa ny olona ray matoa hoe raha anao de maharesy lahatra anao izy fa tsy hoe iarakarako fotsiny tsisy an'izay fa matoa izy erahanao de resy lahatra anao hoe tianao izy fa tsy hoe mila mafenao le condition anao zay vao erahanao. Zay ny hevitry Lova sy Jessica ohatrany manana tiana ambara koa hitolotra misy tiako tsindriana kely eo amin'le condition somary ianao fampitana kely ny condition ny tanora ankehitriny sy ny condition ny tanora ny olona olon-dehibe taloha zany tsy mitovy satria raha raisiko akaiky zao ny condition anay zay tanora to de raisiko mihitsy ny anay tanora raha ny condition zao ohatra misy olona tiako erahany na misy vehivavy tiaraka amiko de ny zavatra jereny io tsy maintsy jereny hoe manam-bola ve za zay zany le misy hoe misy zany vehivavy hoe mialatsiny kely amin'le fiteny hoe matérialiste le vehivavy mialatsiny zay no azo ilazako an'ilay izy de mijery an'izay izy hoe manana an'izay zavatra zay hoe manam-bola ve za misy mbola le hoe vehivavy le hoe manana iPhone ve za zay ny zavatra de taviny zay ny condition fa izy tsy mijery condition ahoana zany condition eo amin'ny toetran'le olona fa condition ety avelany zany ny takiny hoe manana tomobile ve manana telefona ve zay le zavatra teny zay ny tenenako anazy hoe matérialiste izy fa raha ny olona taloha tsy izay mihitsy ny condition ny olona taloha nisy ny condition fa zavatra hafa mijerena zareo ny condition zareo hoe hiaraka reto olona reto hiaraka zay de mifampizatoetra zay zao de condition mety tsara fa tsy ohatrany ny atsika tanora hoe zay no hoe matérialiste sy ny hoe resaka intérêt le izy zay raha izay ary zany zavatra hoe nahatonga an'le olona miditra ao anatin'ilay fiarahana zany inona ary zany nampivadika an'le izy
ho lasa nenina. Inona ny zava-misy a dia lasa mivadika nenina indray zany a tao anatiny tao nefany a izy efa hoe te hiditra ao. Natonga anazy nenina normal be atria vokatry ireo zavatra nataony teo aloha hoe ny vokatry le izy mitady hoe fananany le lehilahy vola ve ny tiandrakandrana eny an-dalana izy a manandrakandrana sasala etan'olo eny an-dalana izy mifampitadana mahita mangingina izy a mifanoroka maika moa zany fa tsisy olona tsy ho teneniko tsony izay mampatonga an'le fanenenana any amin'le tsy fisin'le olona manao zavatra hafa anaony izy a mety avita zavatra tsy haiko izy a dia sanatsy mivavy izy a ivoaka dia manenina nefany a izy anankiroa mbola samy ao anatin'ny fianarana mbola ao anatin'ny fianarana izy dia zany hoe tsy maintsy obstacle eo amin'le fianarana le izy zavatra lasa mibany eo amin'ny fianarana le fiarahana izy anankiroa dia lasa nanenina na koa ny anankiray hoe io manko zao misy hoe tsy haiko aloha fa hoe arakaraka ohatrany hoe misy zany hoe misy fivanana taren'olona rehefa hoe mielebe dia ohatra hoe mandeha zao le ohatra hoe mandeha zao ny fotoana niaraka teny zareo ataoko hoe rotaona ohatra dia le lehilahy anankiray a efa manomboka mahita vehivavy hafa tsara no le anankiray erahany tamin'ny voalohany dia le lehilahy dia efa manomboka maneny hoe maninona ary zany niaraka tamin'ity maninona ary zany tsy niaraka tamin'ny tsy hitako ito zao fa le zay zay ny tao am-pony tolotry ele nenina zany tsy maintsy mifandray amin'le antony amin'ny akabeany a ny anahy moa zany ny antony hoe inona ny antony arahanao amin'ny olona anankiray eo izy a le nature aloha efa ao a dia ny manque d'affection manque de matériaux sotra zany a fa mahatonga an'le nenina amin'izay a ny fahitako anazy le tanora mihitsy ny tsy malala ny antony iarahana amin'ny olona anankiray amin'izao mantsy zany araka le teniko teo hoe lasa tendance le izy dia manaraka an'iny fotsiny ianao rehefa foana zany le tendance dia ahoana amin'izay mazava ho azy fa isiny nenina satria tsy manaraka ny tendance tso ianao ataontsika indray hoe manque d'affection indray le antony iarahana tao amin'ny olona anankiray a rehefa comble amin'izay ary le tadavinao iny fa hitsy indray misy zavatra tsy ampy anao hafa indray loatra teo zany ohatra hoe finy câlin tsy ampy anao dia azonao tampoka le izy rehefa omeko anao le câlin mety tsy mampizo amin'ny takolaka indray ianao zany efa tsy mamy pizo amin'ny takolaka mihitsy dia hitady aiza indray ary nahitako pizo amin'ny takolaka zany am'ireny dia mazava ho azy fa hipetraka le nenina avy eo a satria le antony mihitsy le antony iarahanao amin'ny olona anankiray mihitsy a ny tsy fantatrao dikan'izay zany a io zay zany ny anton'le nenina eo amin'le antony mihitsy hoe fa mila fantatry ny olona anankiray ao maninona izy miaraka amin'ny olona anankiray ka zay vadika ka zay le ny teneniko tanym-boalohany dia resaka le condition satria zareo a nampatonga zareo manenina tamin'ny alohan'ny herinandro zareo a tsy mba misy hoe mifampizatoetra tsy haiko nareo raha mahita amin'izao a fa herinandro zareo a mifampitako hoe mifampipoata fa après an'iny zareo dia efa miaraka misy rehefa mifampiditra trano mihitsy mifampiseho ray aman-dreny ohatrany hoe olona efa hivady mihitsy zareo nefa voapisipa vo herinandro miaraka dia izay mahatonga an'le izy nefa ny olon-dehibe taloha mifanohatra tanteraka amin'izay misy hoe amataona no mifampizatoetra ary misy raha hoe 5 taona 7 taona ny erahany anovana sipa no misaraka misy zany taloha fa ny antsika amin'izao a tena hoe vavatra mifanohatra ny olon-dehibe taloha mihitsy raha ohatra zany ka somary fitifitiniko kely ny zavatra nambaranareo teo a rehefa tsy tanteraka zany le condition na tonga n'le fiarahana na hoe nieritreretina fa hoe ity ny anjarako nefa tsy tanteraka na hoe tsy nahazo an'le zavatra nirina na hoe tsy arak'izay nieritreretina ny zavatra nitranga na tonga n'le fiarahana dia niova le izy a dia latsaka ao anatin'ny nenina rehefa tsy nety le fiarahana zay ve le izy sy telo mianada ie akoatran'izay tsy voafitina zany fa ny zavatra loza many zany zao a latsaka ao anatin'ny nenina zany zao le olona dia
miteraka zavatra be da be eo amin'le fiainana zay, mety hoe latsaka ao anatin'ny famozam-po, misy ny latsaka ao anatin'ny fidorohana, mety hoe lasa doroka zava-mahadomela, sotrotoka, nitady fiononana any anaty zavatra hafa, na hoe lasa tonga de latsaka amin'ny fifanimbana be da be na latsaka any amin'ny famonoan-tena. Inotsika fa tena zavatra ratsy zany mety ho vokatry ity atao hoe nenina ity. De nefa le izy azo soroana, inona ary zany ry Stelmenada araka ny hevitrareo indray zany no atao mba hisoroana tsy ho latsaka ao anatin'izay nenina izay mampidi-doza izay. Iza no iresaka lova eny ary inona natao mba hisoroana nenina? Ye, asoroana tsara mihitsy aloha ny nenina mba indrindra fa anaty fiarahana, fa ny amanokana zany satria mantsy arak'le teny tamin'ny voalohany be antolotra teo hoe nenina tsy ao aloha fa ao aoriana foana, zany hoe tsy izao zany ianao manenina rehefa miaraka amin'olona, fa rehefa ao aoriana kely eo ianao de hoe tena tsy izy ty ohatra, de petraka le nenina. De ny anahy manokana zany any amin'le alohan'le izy mihitsy, alohan'le fiarahana mihitsy ianao de fa mametrapetraka tsara mba hisoroana arak'ileo izy soroka mantsy zany de ametraka planina ianao ho fisorohana zany, de any amin'le alohan'le fiarahana mihitsy ianao zany de fa mametrapetraka tsara hoe zao daholo ny tokony atao sotra zany. De ny hevitry manokana any amin'ny safidy ny soanao zany mila tsara, nefa ny eo amin'izay le fanontaniana ametraka amin'izay aminareo ny tokantrano zao hoe eno afa le choix fa ahoana amin'izay na assurena hoe tsara le choix na tsy. De ny hevitry manokana zany de misy azonao atao koa ahafahanao miassurena tsy 100% ary ahafahanao mba miassure hoe mety kosa ty choix ty indrindra fa amin'ny lafin'ny fitiavana. Voalohany aloha aza maika mihitsy ianao hoe ianona zay manko le antony tamin'ny voalohany teo zany hoe mahita ny nama meoramiako aky miaraka amin'ny anina zako aky mba hita tiavana aky influence. Aza maika mihitsy ianao aloha anao anapa-kevitra indrindra fantatsika rehetra fa ny fanapa-kevitra atao anaty famakiana anenenina foana matetika. Zay zany ny probabilité ambony indrindra rehefa raha tsy te hanenina ianao amin'ny zavatra rehetra, tsy voatery fitiavana ihany fa amin'ny zavatra rehetra de aza maika mihitsy aloha anapa-kevitra anao safidy anankiray. Faharoa fean'izay aza maika zay zany hoe aleo tsy manao aloha toy izay diso safidy, tena aleo tsy manao rehefa mbola misalasala kely ianao de aloha zany hijanona fa hita foana zany ao aoriana kely eo. Faharoa ny hevitro mba hananana safidy tsara hisorohana ny fanenenana de ataovy priorité akoho aloha ny fiainanao manokana. Tsy égoïsme zany tsy hoe ndananao manao ty tena hoe satria zao tiky de zao nataoko, tsy an'le izy fa hoe inona no mety amiko amin'izao ankehitriny zao, inona ny priorité, fianarana velomy mety amiko zao, raha inona ny priorité de fianarana aloha zany, inona ny priorité ako zao, manao raharaha ve aloha za zany zao de manao raharaha. Zany hoe ny fametrahanao ny tenanao ho loha laharana amin'ny fiainanao de ahafahanao manapa-kevitra tsara hisorohana ny nenina zany, satria ianao rehefa malala hoe tsy mety amiko kosa rangaha indraindray konge io safidy io indraindray io ara de efa mitarika depression eo amin'ilay safidy fotsiny anao de efa déprimé hoe tsy hitako mihitsy izay atao. Ka ny fametrahanao zany ny tenanao manokana voalohany de mahatonga anao miala tsikelikely ny zavatra tsy ilaina sy tsy priorité. Iza malala moa na hoe tsy ilainao akory zany fitiavana zany aloha amin'izao tsika miteny zao de ho feany zany aminahy manokana hoe ataovy tsara ny safidy aza maika de ataovy priorité tenanao manokana amin'ny fiainanao. Zay ny hevitry lova. Inona no mba hevitra aposaky Jessica indray mahakasika an'izay? Raha hoe zay ny anazy hoe mila mametraka priorité ny tena aloha sy mila misafidy de ahoana zany raha efa tafiditra le olona, de zay ny anahy no voaboasako kokoa sy ho teneny kokoa hoe raha efa tafiditra ao anatin'le couple le olona ka ao anatin'le couple de mba tsy hanenenany de tokony tsy ho be condition izy. Le resaka mila bokosy tokony tsy be condition ohatra zany, fa tokony hoe accepter le fean'le olona hoe ohatra zao zany izy de zay, de tokony tsy atolotra lokony koa ny vatana. Resaka sexe moa no ahafantarantsika anazy,
tokony hoe tsy mirosoany amin'ny sexe aloha zany avant le mariage zay moa zany le izy de tokony mifampicomprendre konko le olona roa fa tsy hoe indray besaina be de indray manaraka fotsiny fa tokony mba hoe mifampicomprendre ay zay mety de tokony hoe micomprendre le ray fa tsy hoe any ianao safona fa tokony mifampicomprendre izy roa. Mahafinaritra ye zay ny hevitra Jessica tena natao am-pony mihitsy no nizarainy tamintsika de inona indray ara no azony tolotra mba ho zaraina amintsika indray makasika an'izay hoe inona no zavatra atao zany mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ity hoe nenina mafy ity. Zavatra atao zany mba tsy ho atao tafalatsaka ao anatin'ny nenina io efa niteny teo zao zareo ny tao amin'ny hoe tao anatin'ny fiarahana de inona mba atao hisorohana ny faninenana. Zavatra ho teneniko zany de hoe zavatra ho atao hisorohana an'le faninenana raha efa ao anatin'ny fisarahana ry zareo. Efa latsaka izy zany. Latsaka izy zany. De misaraka izy zany zao. Misaraka izy ay. Io rehefa misy aloha ny fisarahana de tsy maintsy misy ny malahelo. Fa misy ao malahelo de tsy haiko mitovy aminy zany de misy ny dépression. Rehefa tratra ny dépression le olona de kivikivy de eo izy le manenina am'izay hoe ahoana raha simba ny fiainako hoe simba ny fiainako ny zavatra vitanay taloha efa zao nefa de zao nefa rany de iny ny zavatra alahelo sy zavatra mahazo anazy iny mitarika vesatra ao anatiny de iny vesatra iny mila avoaka nefa iny vesatra ao anatiny iny de inona ny fomba hamoahana an'le vesatra sotra be fomba hamoahana an'le vesatra raha amiko manokana alaiko ohatra ny tenako satria izay no hitako raha amiko manokana zao tratra ny dépression de ny fomba analako an'iny mandeha maka toerana mangina de manoratra lahatsoratra manoratra texte de ho avadiko lasa tononkalo iny de tena avoakako mihitsy de misy akizy am'izay miteny avy eo fa lava ozy ity midepre foana isan'andro tratra ny dépression foana isan'andro de ozy mamaly anazy io zany samy manana ny fomba ialany am'le izy fa tsy hoe mamoaka an'io de hoe vomaika midepre fa vomaika ary maivana kokoa misy an'io famolonako an'io zavatra io satria ohatrany hoe sady efa taleta ato anatiny izy ka une fois tratra an'le dépression de io nanalako anazy fa nampon'izay be da be ny zavatra fomba ialana am'le faninenina rehefa taorianan'le fisarahana ohatra hoe mandeha manao fanatanjahantena mandeha mitety io Madagasikara malalaka be mitety amin'ny Madagasikara tsy voatery hoe andeha hoe zany hoe tsy vahaolona mihitsy zany de hoe nisaraka tamin'ny anankiray de hitady olona vetivety tsy asolo anazy tsy sarotra be zany tsy vahaolona zany mety ho vahaolana zany fa vahaolana hoe vahaolana adiny ray andro olo terme ozy ny teny vahiny de zay zany no vahaolana vitsivitsitako. Raha tsara zany tianao tenena de hoe mila maresaka ve zany le olona mila mamoaka an'le zavatra mavesatra ao anatiny eo. Izay indrindra mihitsy no tiako avoaka hoe mila miresaka mila ohatrany hoe mila mivelatra eo amin'ny fiarahamonina zany izy mba tsy atonga azy alahelo foana isan'andro satria mety ho sarotrarotra amin'ny olona sasany ny analan'izay dépression ao anatiny izay raha tsy miresaka amin'ny fiarahamonina izy manao fialamboly sy ny ohatrohatra izany izay no ahafahany manala anazy tsikelikely. Ny hevitra tokoa moa terabary ary izay ny hevitra reto tanora namantsika reto mety manana hevitra be da be koa ianao any aminao any de afaka ambaranao ao anatin'ny commentaire ny hevitra izay any aminao mety hoe miray hevitra amin'izy ireo ianao mety tsy miray hevitra samy nanana ny hevitra izay navoaka fa izy telo mianadahy moa ny vahintsika de izay ny avy tao aminy de hovidinina ny zavatra rehetra izay ho resahana de aleo faranana aloha ny dinidinika fa ho avy eo ilay namantsika izay amidina izay zavatra izay de makasitraka anareo ny telo mianadahy tamin'ny fiarahana teto de mirary soa antsika rehetra.
laza ho azy fa ny foko tsy mba miovaovy izany izay fitiavana nomeko dia ekeko hatramin'ny farany ary ny amin'ny rehetra tsangatsampy no tompoko voatahiry anaty diary ireo tantara sy ny anarana. Laza ho azy fa ny foko rehefa tia dia tena tia, tsy mba vasoko ny andro na ho levo ny fotoana, mbola ambony tombam-bidy noho ny rangotra somi, lalipaka tsy ho voafafa na ho firifiry taona. Laza ho azy fa ireo soratra nametrahako ny toky, ainga maro izay tsy tana fa nalahatra irindra, sarobidy mantsy ireny mbola arafitra ho boky, reny angamba no porofo teny ambony sandy indrindra. Lalaina Ravahy. no fifaliana ny fonay afaka miresaka aminao mpijery sy mpanaraka ny fandarana hatsaina ao anatina loahevitra mahafinaritra, loahevitra saropady ihany koa nefa dia ny fitiavana izany. Ahoana no ahatongavana amin'ny tena fitiavana marina, fanontaniana fiaikana izay manoloana antsika amin'izao andro sarotra izay diavin'ny tanora izao resaka miantefa mivantana amin'ny tanora. Nanasana ny pastora André Paratina Fanera iresadresaka mivantana amintsika koa manasanao araka ary ijerin'izany hatramin'ny farany. Eny ary faly mandraynao pasteur tonga soa atao anatin'izao dinidinika izao ary manantena torohevitra masoa, manantena ihany koa ny fandraisana fitahina manokana avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny mahapastoranao reto tanora izay manaraka ny fandarantsika reto. Miaraba tompoko. Miaraba anao Rahaladino ary miaraba antsika rehetra, miaraba ny tanora manokana koa amin'ny alalan'ity fandaranty izay andiny antsika an'izay loahevitra efa voalazan'ny Rahaladino teo zay izy dingana atongavana amin'ny tena fitiavana marina dia mintsika araka ny tadalana izay omen'Andriamanitra antsika indrindra ho antsika tanora mba ho tanteraka sy ho tratrany izany hoe ho tena dingana ho tonga amin'ilay hoe dingana atongavana amin'ilay tena fitiavana marina zany ny tanora rehetra. Eny ary ny fitiavana dia isan'ny atao hoe faniriana mameno ny fo mba samy te hiainana izany fitiavana marina izay ampanantenaina izany ny tsirairay avy kanefa mandrakariva dia eo reo vato misakana, reo olana isan-karazany izay atrehany indrindrindra amin'ny taona ny fahatanorana efa nandalovan'ny tanora rehetra izany ho an'ireo ray aman-dreny ary ireo tanora izay miainana izany amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana voalohany tsara petraka pasteur dia hoe ahoana moa zany ny amaritana an'ity hoe tena fitiavana marina ity no melohany ny jerena n'ireo dingana ahatongavana ao aminy. Marina tokoa zany ary izay zany no hojerentsika voalohany indrindra satria fototra lehibe zany zay dia ny hoe inona marina kay le hoe atao hoe fitiavana satria mila fantarantsika tsara zany ny atao hoe fitiavana ka fantarantsika hoe inona zany dingana ahatongavana amin'izay tena fitiavana marina izay. Raha ny ten'Andriamanitra no jerentsika sy hovakiana dia mazava ny voalazo amin'ny ten'Andriamanitra raha mamakitsika zany amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny fahavalo ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra Jaona voalohany toko faefatra ary ny andininy fahavalo dia izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra izay tsy tia dia tsy mba mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Amin'ny teny frantsay moa zany tena mamahatra tsara izy hoe Dieu est amour. Dia jereo tsara le verbe ampiasaina zany verbe être zany hoe le fitiavana zany Andriamanitra mihitsy le fitiavana. Zay zany le izy tena manome famaritana na tsotsika hoe définition zany le tena Andriamanitra hoe ny atao hoe fitiavana Andriamanitra mihitsy zany le fitiavana.
tena le persona an'andriamanitra mihitsy le fitiavana ny tena marina ka dika zay le hoe tsara fatatsika zany aloha hoe inona le fototra le fitiavana raha io ten'andriamanitra zany zao no raisitsika de hoe andriamanitra mihitsy kay zany no fototry ny fitiavana ya ao anatin'ny atao hoe fiainana ankapobeny a mba manirany zany hoe tena iainany zany tena fitiavana zany ny tanora kanefa dia be debe ny tsy tonga am'le tanjona be debe ny diso fanantenana ary misy aza ny tonga mitrany amin'ny famoizam-po mihitsy a manome tsininy atao hoe fitiavana kanefa nambaranao teo atao anatin'ny famaritana fa andriamanitra mihitsy ilay fitiavana inafy ary ireo atao hoe antony a mampisaringotra ny tanora mahatonga azy ireo mamandrika azy zany a tsy ho tonga am'le tanjona zay tiany ten'andriamanitra ahatongavana iny azy ndao atsika hiditra ao anatin'izay dinidinika zay zany fatatsika teo zany zao hoe andriamanitra le fitiavana anisan'ny antony anankiray zany zao a voalohany indrindra ko zay mahatonga ny tanora tsy ho tonga am'izay le hoe tena fitiavana marina izay dia ny tsy fahafantarana n'lay fototra de tsy iza fandriamanitra de zany hoe mihevitra zany ny tanora fa ity fitiavana itya dia zavatra mipoitra eo ny fiainana mipoitra ho azy satria misy an'izay namonadinao hoe misy fotoana na taona zany mozizitsika zay manomboka mampitsiry le fitiavana de mifandraisan'ny tanora an'iny zany de hoe mipoitra ho azy zany le fitiavana de rehefa mipoitra le fitiavana de eo am'izay izy voasahirana hoe inona ny atao de eo zany zay natonga atsika namaritra aloha voalohany indrindra hoe inona le hoe fitiavana iza ny fototra le fitiavana de mazava le ten'andriamanitra hoe andriamanitra ny fototra dikan'izay ny dingana voalohany zany zay ilaina mba hatongavana am'le tena fitiavana marina na taona inona io na taona efa fito taona ianao a ka miroso am'izay fitiavana izay dia ny fahafantarana an'lay fototra de tsy iza fa andriamanitra ny fahafantarana an'andriamanitra zany ny tena marina de amaky toky sy andena anankiray tsika zany a zay manazava sy manamarina n'zay fanazavana zay jaona voalohany any toko faefatra nde fa 8 no vakitsika de zao ny voalazany ten'andriamanitra jaona voalohany toko faefatra de ny andininy fa 7 de zao lazay ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy isika tia satria izy efa tiatsika taloha aika zay le izy aika zany le hoe fitiavana tsy miainga avy any amin'le olona fa miainga avy amin'andriamanitra le fitiavana ianao zany rehefa tia de aza dino io ten'andriamanitra io andriamanitra efa tianao taloha de satria andriamanitra le fitiavana dia nampitoeriny tao am-pon'le olona le fitiavana zay avy amin'andriamanitra voajanahary zany le fitiavana inona tonga le olona lasa nanana fitiavana no le fitiavana zay nampitoerin'andriamanitra tao anaty de zay le hoe mila mahafantatra an'lay fototra de tsy iza fa andriamanitra sika fototry ny fitiavana de andriamanitra zany ary raha mivelontsika zany any amin'ny Genesis jaona voalohany any tsy maninona ndao tsy miala am'le jaona voalohany any tsika toko faefatra indray ny 12 de zao ny lazainy jaona voalohany toko faefatra 12 de ozy izy hoe tsy mbola nisy olona nahita n'andriamanitra naoviana zay tsara tsy mbola nisy olona nahita n'andriamanitra naoviana de zao ny lazainy raha mifankaty isika dia mitoetra ato amintsika iza ozy izy andriamanitra de le hoe rehefa mitsily le fitiavana anatinao aza dino fa avy amin'andriamanitra ane le fitiavana e ary izy ane le fitiavana e izy mihitsy le fitiavana de raha mifankaty tsika ozy izy de mitoetra ato amintsika andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny de noho tsara am'izay io teny io ny fitiavany fitiavany fa tsy ny fitiavako zay eo koa zany ny olana namanadinao hoe samy manana ny fitiavany zay antsy le olana am'le ty fitiavana ty zany indrindra tanora sisisy hoe samy manana ny fomba hitiavany anazy io
fa ny baiboly zany eto mazava tsara fa rehefa mifankatytsika ozy izy dia tanteraka eo amintsika ny fitiavany le fitiavan'andriamanitra zany no tanteraka eo aminao fa tsy ny fitiavanao fa le fitiavan'andriamanitra no tanteraka eo amin'ny fiainanao le fitiavan'andriamanitra no miseho eo amin'ny fiainanao fa tsy ny fomba fitiavanao na ohatrohatrohatran'izay le izy eny ary ao anatin'le fanindresana tsidika zany hoe taona mahatanoro taona anjatovo no mazana mitsiry io fitiavana io raha nijery n'le famaritanao hatrany am-boalohany de hoe eo mihitsy ny tena ilana fiankinana amin'andriamanitra kanefa ny zava-misy pasteur eo amin'ny taona io mihitsy no manomboka miataka na mandao an'andriamanitra ny tanora satria everiny fa ohatran'ny manembatsembana na tsy de mifanaraka amin'ny zavatra ilainy lay fepetra sy fitakina zay apetraka andriamanitra ndao resahana reo fandrika mahanjon'ny tanora amin'ny taona io zay tsy afahana ialana mihitsy satria sika voakasika avokoa ny tanora rehetra marina mihitsy zay tena marina mihitsy zay ary voalaza amin'ny baiboly zay toejavatra zay hoe rehefa eo amin'le tonga am'izay taona izay ny tanora zany hoe mitsily le fitiavana dia zavatra hita eo zany ny fotoana zay manahirana azy indrindra de ny tena fandrika ao anatin'izay dia adino araka ny volazanao teo andriamanitra ilay fototra ny fitiavana ary eo zany fotoana zay iainan'ny tanora somary amin'ny teny frantsay hoe rebelle somary manana an'izay fomba fiainana zay le tanora zany satria tena mahery loatra zany ao anatiny ao lay hery manosika de tsy nafa le fitiavana zany de kanefa eo indrindra zany no tena mila fantatra tsara hoe inona kay ny tokony atao inona no mety danger ozy izy tsika na loza zay mila tandremana ao anatin'izay amaky ny tena andriamanitsika ary jaona voalohany toko faharoa no vakitsika ndao vakitsika ny tena andriamanitra jaona voalohany toko faharoa de vakitsika ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10 de ho asesitsika vakiny izy io zao voalaza aza tia izao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao de ozy izy raha misy olona tia izao tontolo zao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray zay ke zany le antony mahatonga ny tanora ohatra manadiny na hoe manao tsirambina ny fitiavana an'andriamanitra eo amin'io taona io de tiany le zavatra miseho misy hery manosika hery manosika azy na hoe hery misarika manintona influence ozy izy tsika hery manintona azy dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray tsy ao anatiny le fitiavana an'andriamanitra de lasa fitiavana hafa no ao anatiny am'izay fotoan'izay dina le fitiavana hafa de tia le volaza ety fitiavana an'izao tontolo zao zay zany le zavatra miseho dia reo hery anakoroa hery manitona anakoroa reo zany mandritra n'lay tanora zany izy reo ary ny baiboly de mazava tsara fa raha misy voasaringotra n'le anankiray fitiavana zao tontolo zao de tsy ao anatiny zay izy fitiavana an'ty anankiray ty dia fitiavana an'andriamanitra ohatran'izay le izy de ndao jerevantsika ary ny endrika isehon'zay le hoe influence zay na hery manitona izay andin'ny 5:10 daona zy izy amin'ny endrika manahoana le izy fa ny zavatra rehetra eo am'izao tontolo zao dia anankitelo voalohany filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba n'izao fiaina zao de tsy avy amin'ny ray zay le hoe hery anakoroa tsy avy amin'ny ray io fa avy am'izao tontolo zao izy izy reo zany le hery manitona ny tanora rehefa tonga amin'io taona io ny tanora ka mitsiry le fitiavana de misy hery manitona tandreo fa le fitiavana zany tena marina raha ihany ny fototra
de tsy iza fandriamanitra fa rehefa tonga eo amin'ny taona io zany le tanora de eo am'izay zany izy no mila miorienté ny ilazantsika anazy angambany hoe aiza no hitodian'ilay fitiavany aty ve am'le lafiny anankiray zao tontolo zao ve sa aty am'lay andriamanitra de eto zany milaza ny ten'andriamanitra hoe zavatra anankitelo izy izy lay eo am'izao tontolo zao dimy voalohany filanofo raha jerevantsika vetivety io namanadinao zany filanofo a dia amin'ny teny frantsay zany izy de hoe convoitise de la chair zany hoe ny zavatra rehetra zay manetsika ny aranofo amy be da be moa ny ohatra azo lazaina amin'io zany any amin'ny galatiana inkus de milaza mahakasika an'io ny amy resaka hoe resaky nofo zany de ndao mba avakitsika kely izy mba manampy atsika zany am'izay famaritana izay de ndao vakitsika galatiana 5 ny 5 ka hatramy fa 1 zao no vaky ny teny fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotona fijejojejoana fanompontsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adila fiafonafonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana fialonana fahamamona filalaovandratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay manao izany de tsy andova ny fanjakan'andriamanitra voalazan'io zany a mahakasika an'le hoe filanofo de be da be ny lista voalazan'io tsy diratsika amin'ny atsipréali zany de jereo tsara fa rehefa io zany no manetsika ny fitiavan'lay tanora lay filanofo zany dia tafalatsiko anatin'reo lista reo zany lay tanora am'izay fotoana zay fijangajangana fifandirana sisa mahasamihafa fisarahana ao anatin'izay ko ny filanofo ny an'ny asanofo ny fisarahana sy fifandrafiny zavatra miseho zany eo amin'ny resaka fitiavana eo amin'ny tanora sady tiany le anankiray ito no tiany koa itsy anankiray itsy de mazao azy fa le filanofo zany no mifehy azy am'izay fotoana zay sy manitona azy am'izay fotoana zay de tafalatsiko anatin'zay zavatra izay izy de le an'ny faharoa indray zany jerevantsika filany maso izy izy am'teny frantsay indray zany izy de le hoe convoitise des yeux izy izy de io zany a de tsinona fa hery manitona avy amin'ny alalan'ny retsika rehetra eo amin'ny vatana tsy ny maso ihany a raha milaza amin'ny baiboly hoe filany maso tsy ny maso ihany fa le hoe filany maso zany de ilazana hoe sens reo retsika rehetra eo amin'ny vatana ny maso ny sofina sy ny sisa de reo zany no manitona an'le tanora rehefa tonga amin'io taona zay hoe mampitsiry ny fitiavana io izy dia hitatsika moa zany zavatra misy a ohatra hoe amin'ny alalan'ny tantara film aozitsika de mijery an'le tantara le tanora maso mijery fa iny maso mijery iny misy zavatra tafiditra ato andamosiny loha ato am'le sub zay le izy subconscience azy izy ao de rehefa avy eo lasa iaina le zavatra zay nijery zay ny tena zava-doza am'le izy zay tiano andramana izy ary lasa manosika azy mihitsy le izy zay tena izy zay le hoe hery manitona le izy influence aositsika de eo anko zany ny resaka ohatra hoe zavatra enony sofina zavatra enony sofina misy fanandramana ohatra zao zany ny namana dino no hoe ny mozika mafy ary ambany ino amin'ny elazantsika anazy fa mialatsi indrindra am'le teny frantsay fréquence basse fréquence ny mozika zay na hira zany zay
misy mozika ambany midoboka ambany zany basse fréquence dia manetsika ny filana ao anatin'ny olona mila mitandra atsika de indraindray nefa zany zavatra hitatsika ny tanora am'izao andro ainatsika zao ny sofina de misy zavatra kely foana mipetaka eny amin'ny sofina eny écouteur io satsy de izy mandeha ny andalana io misy zavatra inony foana zay azantoka fa midoboka mozika zany io de zay mba tonga le hoe lasa tsy voafiany mitsony zany lay filana ao anatiny ao lay désir ao izy tsika filana ao anatiny ao tsy voafiany ary ny tena zava-doza am'le izy le mozika ambany io zany basse fréquence io dia manetsika ny filana ara-nofo zay zany désir sexuel ao izy ny am'teny frantsay mila mitandra ny tanora am'zany zavatra rehetrarehetra izany zay zany le hery manitona n'le tanora rehefa tonga am'le hoe mitsily le fitiavana de misy hery manitona azy ny zavatra jereva maso reo iretsika rehetra eo amin'ny vatany de manitona azy am'izay fotoan'izay ny farany fahatelo rehaka momba izao fiainana izao rehaka momba zao fiainana zao amin'ny teny frantsay zany izy io de antsoina hoe orgueil de la vie ozy izy zany hoe miteraka avinavina zahozahoana fanandratantena sy zavatra maro samihafa eto eo amin'ny fiainana eo anko zany io anko zany no mahatonga le hoe soif de pouvoir ao izy etaeta fahefana io tafitro anatin'io zany te hisongadina marina zay misaotra indrindra te hisongadina tafitro anatin'io rehaka momba ny fiainana zany zavatra zany te hisandratra te ho hita mba mampieritrehitra le izy indrindra ho an'ny tanora ane zany zavatra am'seo e rehefa tonga amin'io taona io ny tanora na tovolahy io na tovavy de voasarika an'izay zavatra zay saty zay tiany hoany aminy masony zao tontolo zao te hisongadina de hiatireo izy hiatire ny masony rehetrarehetra eo aminy fa tandremo fa tsy avy amin'Andriamanitra ao izy le izy fa avy amin'izao tolo zao le izy fitiavana le izy fa tsy fitiavana le avy amin'Andriamanitra fa fitiavana avy amin'izao tolo zao miara-dalana am'izay indrindra pasteur reo atao hoe fisehoana ivelany rehetrarehetra isan'izany ohatra ny tsindry avy amin'ny namana ohatra hoe fitafiana mba tiako ananana ananan'ireo mitovy taona amiko manisika ao am'izay le nitantarainao teo rehetrarehetra zay zany ahoana ny fahitanan'izay sy ny atrehana an'izay satria tsy hafa miala am'izay le tanora manoloana ny fakam-panamaso samihafa zany fandrika am'izay hoe te ho tahaka ny hafa zay na de tsy eo aza ny atao hoe moyen de te ho tonga am'izay toerana zay inona no torohevitra azo omena ny tanora ena re ny zava-misy ankehitriny zany tena azo lazaintsika hoe mampatahotra ihany satria mafy be zany reo hery manitona am'izao andro enatsika zao mafy be ary miseho amin'ny endriny maro de maro zany izy ireo de ny tena atahorana zany de tsy manana an'ilay discernement izy tsika tsy hainao tsony zany manavaka an'ilay zavatra atrehanao am'izay fotoana izay de zao ary amaky toko sy andino amin'ny ten'Andriamanitra sika Korintana voalohany toko 7:10 de vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatraminy amin'ny andininy fahafito de vakitsika tsy kelikely izy amin'ny andiny voalohany zany de zao na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varaina maneno sy kipantsona mikarantsana aho izy ma zao anankiray ohatra hoe na de mahay fitenin'ny anjely io zany zao le teneninao hoe manana
ino sia faiza manao tsara fitena manintona kanefa tsy manana fitiavana fa lasa tafalatsaka atao am'le hoe rehaka momba zao fiana zao le izy te songatana sisa no hely manosika anao fa tsy le fitiavana marina de le fitiavana avy amin'Andriamanitra dia tsinotsino izy toniky pantsona maneno andihy faharoa izy izy na dia manana faminaniana zao ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra toute connaissance fahalalana rehetra mana-pahaizana zany diplôme zany manana diplôme be da be nefa tsy manana fitiavanao izy dia tsinotsinonao andininy fahatelo ana dia omeko ho any malahelo aza ny fananako rehetra ana dia totrodorana aza ny tenako tena hoe malala tanana zany olona tena hoe tena généreux kosa raha ngay nytovolahy iny izy zany le tovavy mijery isa aloha de tena mahafinatra be manampy olona ane zany malala tanana satria manan-karenako zay le hoe manana ny zavatra rehetra izy dia manampy malaesisisa nefa mahafoy zay zany izy mahafoy na ozy izy zany am'le tovavy hoe de ho foko anao mihitsy foko anao ny zavatra rehetrarehetra zay zany zao ty hoe mahafoy hatramin'ny aina azy azy izy atolo mihitsy ny tenany ho fanatitra sakrifieny zany ny tenany nefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoay koa zany ohatra ny hafahafa mantsy le izy namanadinao hoe aike zany possible zany hoe misy olo anankiray manao zavatra lehibe izy fa tsy manana fitiavana ka izy zay mila fatarina tsara zany ao anatin'izay mba tsy hatonga tanora voafandrika zay mamaly an'le zavatra nataonao teo hoe mahita zavatra le namany anankiray izy de mba maniry mba tianana an'le hitovy amin'iny koa sisisy de inona le mahely manosika am'izay fotoana zay le tena fitiavana marina ve no manosika am'izay fotoana zay sa reto le voalaza reto hoe te iseho ianao te songadina sisisisa fa raha zay le izy de tsy mahasoa anao io zavatra io tsy mahasoa de miditra am'izay tsika manomboka ny andin'ny faefatra ka hatramin'ny andin'ny fafito sady io am'izay zany tolo hevitra de zao le vaky ny ten'Andriamanitra de izy hoe ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy manino izy tsy mialona zay zany le izy namaneto tsy mialona ny fitiavana manana fiara le namanao fitiavana tsy mialona ary tsy mirehare zay koa zany tsy mirehare na hoe mieboebo na am'zaozao na sisisa tsy mieboebo moa zany io vakiny eo mihitsy tsy manao zay tsy mahamendrika io koa tsy manao zay tsy mahamendrika ary io zany no tena fiarovana lehibe mihitsy zany io anankiray io ho an'ny tanora hoe raha misy tanora lasy vavy miaraka mifankaty ny fitiavana marina tsy manao zay tsy mahamendrika tompoko de tafitro anaty zay tsy mahamendrika zay ngamana be da be no anatin'izay tsy ho tansatsika eto ny ohatra ny am'izay hoe tsy mahamendrika zay ny fitiavana tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manaotropo tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandevitra ny zavatra rehetra mino zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mahatra ny zavatra rehetra ia mazafa le torohevitra ary azo ampiarina sy andraisana torohevitra hoentina miaina manoloana ny atao hoe ina angany azo latsika hoe krizy eo amin'ilay taonan'ny zatovo zay atrehan'ny tanora manentana azy tsy voafehiny ihany koa aza amin'ny lafiny maro eto zany pasteur ndao mena torohevitra voafintina ny tanora iatrehany an'izay taonan'zatovo izay manoloana an'ireo tsindry isan-karazany avy any ivelany manoloana an'ireo fisarihana manintona ihany koa indrindrandrindra ny ray aman-drenany koa tsy de afaka maharaka loatra intsony noho ny toejavatra irahantsika mahafantatra ndao mena torohevitra reto tanora zay manaraka ny fandarana reto ahoana
no atonga avatsika eo am'la tanjona napetraka tany am-boalohany ho tonga eo am' tena fitiavana marina enary fitiantsika zany l izy a de iandray torohevitra za avy am'ny ten'andriamanitra sika ny tena marina aza dino le tanora namana isany fa ny fitiavana dia avy amin'andriamanitra andriamanitra ny fototry ny fitiavana dikan'izay rehefa tonga am'izay taona zay anao na io fotoana zay hoe irosona amin'io fitiavana io aza dino lay fototra de tsy iza fa andriamanitra aza dino ary dikan'izay a ny fivavahana dikan'izay fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa vavaka fandiniana ny ten'andriamanitra sisia sinsisy mila miresaka zany mila mifandray am'le fototra de tsy iza fa andriamanitra le sosa moa zany sosa n'le fitiavana de mila mifandray any mihitsy zany ianao am'izay fotoana zay de zao misy toko sy andiny zay ovakitsika reto zay manoro hevitra tsika ihany ko ao amin'ny salamo no misy azy nao vakitsika ny salamo fa 9:30 salamo fa 9:30 de ovakitsika ny andininy voalohany ny ota mila azo atao am-poko ny amin'ny ratsy fanahy hoe tsy misy fahatahorana an'andriamanitra ao aminy ny ota zy izy milaza atao am-poko manao hoe tsy misy fahatahorana an'andriamanitra ao aminy zany hoe ny fiarovana anakirainko any tanora zany ao amin'io resaka fitiavana io dia io voalaza io fahatahorana an'andriamanitra fahatahorana an'andriamanitra ary io moa zany manamafy an'izay le fomba fitentsika malagasy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa andriamanitra ao an-tapony loha ao tapony loha zy izy ny fiteny aza hoe toerana manginginy ty tsisy mahita tsika roa fa de ndao anao zay azo atao rehetrarehetra nefa tsy tokony atao satria tsy tena araka n'le fitiavana marina le izy fa jereo atao fitsapa anao mandrakariva fa manary mahitanao andriamanitra lay tena fitiavana ary mijeranao foana izy de ny fahatahorana an'andriamanitra zany eo amin'ny zavatra rehetra zay atao ary io ane namanadinao mahatonga ny tanora mamoaka nyity tenyity rehefa tratran'le hoe fahatoso-panantenana ny lazantsika anazy eo am'resaka fitiavana de miteny le tanora anankiray mety tanora tovavy io na ohatran'izany manao hoe tena lehilahy tsy vanina mialatsiana am'le te tsy matahotra an'andriamanitra ao zizy aiza ve ka mamitaka mandainga mampirafy azanazanao le izy tsy manana fahatahorana an'andriamanitra tena fototra n'le izy tsy manana fahatahorana an'andriamanitra ka ny ananana an'izay satria miresaka zany zao tsika eto de ohatrany hoe mora be le izy rehefa tratran'le hery manitona mantsy le tanora dia tsy hitan'izay atao fa misy torohevitra tena omeny baiboly mahatonga anao anana zay fahatahorana an'andriamanitra zay ka ho voaharo ianao amin'ny resaka ty fitiavana ity salamo fa 8:10 ary ny andiny fa 1:10 io zany no fampiarana an'le izy salamo fa 5:10 andiny fa 1:10 atao am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao zay io zany no tsy ambaratelo le izy atao am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao zay ke zany le hoe manana fahatahorana an'andriamanitra de le matahotra an'andriamanitra zany tsy hoe endro be ve tsy mifandraindray amina tovolahy na tovavy mihitsy ve hoe matahotra an'andriamanitra le tanora de tsy miarakaraka ohatrohatran'izay indraindray misy an'izay fomba fisainana sy fijery zay ia tsy mahazo miarakaraka mihitsy sy ohatrohatran'izay tsy tena zay loatra ke le izy fa ny atonga anao anana fahatahorana an'andriamanitra de ty le volaza eto ty ato am-poko no iraketako ny teninao tenin'andriamanitra ty ten'andriamanitra ty raiketina ao am-po le ten'andriamanitra mba tsy ahatonga anao hanota de rehefa manoloana toe-javatra zany le tanora ny fiarovana ho azy de le ten'andriamanitra iny zany no tamberinao tsainy zao ny lazainy Jehovah amin'ny baiboly
aza manao azao aloha tsy anao anio zay le hoe atapoko ny raketako ny teninao mba tsy antaoko anao noho ny fanananao ny ten'andriamanitra ao am-po zany sy ao tsaina mandrakariva saintsaina le ten'andriamanitra dia tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotany ianao am'izay fotoan'zay ary mazavabe ny zavatra niseho fakapanahy satria zay zany zao le zavatra triana fakapanahy de ny tsy ambaratelo amin'ny fakapanahy ndraisena fakapanahy de ny ten'andriamanitra zay ohatra nomeny jesosy nandreseny jesosy ny satana de ny ten'andriamanitra de ohatra zay koa ya mazava ny afatra nampitaina na dia sarotsarotra aza ny fiainana sy ny fampiarana azy kanefa dia matoka fa noraisanao ampo arak'izay tenin'andriamanitra izay a ao am-po no iraketana ny tenin'andriamanitra zany rehetra resaka ny fanaovana izany rarony loatra pasteur ary toka hoentina mbavaka ny tanora satria mafy la iady atrehana mafy ireo tsindry sy hery manintona eo amin'ny fiainan'ny tanora mitaonana mahazatovy indrindraindrindra ndao hoentina mbavaka izy ireo enazy andetsika ivavaka mba hotain'andriamanitra ny tanora ary mba ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tanora tokoa ny zany hoe tena fitiavana marina izany hiaraka ivavaka isika raha inezay ny an-danitro ianao lay andriamanitra fitiavana avy aminao ny fitiavana ianao mihitsy no fitiavana toetranao ny fitiavana kanefa tianay ianao satria zahay de noforonina araka nendrikao dia nomenao ihany koa zany fitiavana izany izahay fa maha-olombelona anay dia indraindray tsy voafenay zany fitiavana izany tsy hainay akory aza ny maneho zany fitiavana marina avy aminao izany no ireo zavatra manitona eto amin'izao tolo zao any amin'ny faratsiana ka mahatonga ny fitiavanay lasa nitarika any amin'ny fahotana aza indrindra ho an'ny tanora andriamanitro mivavaka izay ho an'ny tanora tompo arovy amin'ny ratsy ireo tanora ireo ary ampio izy ireo mba anana fitiavana marina avy aminao ary mba hiaina amin'izany fitiavana marina izany tokoa izy ireo de le fitiavana avy aminao zany andriamanitro fa tsy fitiavana avy amin'izao tontolo zao akory ka mba hita fifaliana izy amin'izao fahatanorana izao ny fiainan'izy ireo ny hoavina rehetrarehetra dia apetraka manontolo eo am-pelatananao aza mafoina mahasaraka anay ary mombanay mandrakarifa amin'ny anaran'i Jesosy nanonana mivavaka amen de mankasitraka feno ny tanora zay nanaraka ny fandaharana manantena fa mbola isy loha hevitra akasika ny tanora indray iarahana amin'ny pasteur André Paratina Fanera zay vahintsika teto androany mankasitraka andreo namana teknisiana zay nanao ny aintsy ho zavatra iny koa naka sy mampita ny sary ho aty atokantranonao manao mandrapiteny mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray fanaonao no tinao tapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao ny ranao zay ny tetetsy sakako fanaonao no tinao tapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao ny ranao zay ny tetetsy sakako sava miafinjaito no ny asa tsy ofetra ny fitiavanao sava miafinjaito no ny alao ireny no ataoko fiainana
efa noetinao zay mavesatra fano lanjainao tsapakotoko mafitaminao re inonano avaliko reo solehibe fanaonao notinao tsapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao niranao zay nitetetsy zakako sava miafinazay tonony asabaratsy voafetra ny fitiavanao sava miafinazay tonony nialao irery no ataoko fiainana Jesús nulalana tumpuni zaurechizau antana nyavuku zairecha masu izi ampandresiana Nulalana tumpuni zaurechizau
eo aminao fialofana soantoka Jesu eo aminao no herisy fa monjenao ay tsy hatahotra tsy omenatra izay mitoetry eo anilanao o Jesu o Jesu Jesu eo aminao Jesu eo aminao no misy fihadanam-po Jesu eo aminao fiainana bokiny soa tsy hatahotra tsy omenatra izay mitoetry eo anilanao o Jesu o Jesu Jesu eo aminao Jesu eo aminao utaitretre iaiai Jesu eo aminao ufarisira funifanai tsy hatahotra tsy omenatra izay mitoetry eo anilanao o Jesu o Jesu tsy hatahotra tsy omenatra izay mitoetry eo anilanao o Jesu o Jesu Jesu eo aminao Jesu eo aminao Jesu noho ianao atipazony fijery ka banjin'ilay avona misy sary ray miteny mampivolana ny mona satoka azo telo no indro tazana miariary eo anivony eo nitsinjo ilay mpanjaka ny voary voafantsika izy noho ianao voaheloka tsy fidiny nivesatrota tsy natao tsy nidoka zany gidiny dia niaritra ny mafy tao anaty fahoriana nakorain'ireo mpandra nefa tony sy nangina ny voadinitra ny tavany ny voaorany atsy-amboany fenongidy tao ambavany rakotsilo zany lohany io lay tompoko sy tomponao voaombo nefa tsy nanota maty izy noho ianao maty tao Golgota noho ianao sy za tokoa no nafatesa ny mpamonjy nilaozany ny lapasoa mba handraisanao ny vonjy nilaozany ilay lapasoa mba handraisanao ny vonjy
miaraba antsika rehetra indray ry namana malala mijery sy manaraka izao fandarana tyntsika izao. Miaraba antsika ihany koa na amin'izao sabata izao na dia efa ty amin'ny famaranana ny sabata ary vao tafahoana isika. Mino afa nandray lesona nanovo hery na nandray fampaherezana taridalana avy amin'ny soratra masina tamin'ireo programa rehetra izay natao nandritra ny androany sabata isika. Andeha isika iaino ny tenin'Andriamanitra indray, andray lesona ihany avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana vatsy-panaka nefa ho taridalana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ivavaka isika alohan'ny andrenesantsika, ienotsika ny tenin'Andriamanitra, ivavaka isika. Tsara indrindra ny an-danitro, faly dia faly izahay miantso ny anaranao, miresaka aminao amin'ny alalan'izao vavaka izao amin'ity takariva ity. Kanefa ihany koa miantso anao izay miangavy anao mba hiteny aminay amin'ny alalan'izao teny izao. Ka hosokafana ny foamam-panahy, andray ampitiavana izany afatra sarobidy avy amin'ny teninao izany. Tononoko ny vavaka asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lesona izay ho resantsika androany dia mifampitohy tamin'ny lesona izay nitonintsika tamin'ny lasa ihany mahakasika ny atao hoe fitiavana. Araka ny resantsika tamin'ny lasa, ity fitiavana ity dia lohahevitra lehibe mivelatra tena goavana ary tsy ho vita vetivety mihitsy ny fandiniana ny amin'ity resaka fitiavana ity. Tena mivelatra izy io. Ny mampalaelo fotsiny koa indraindray dia samy mandray araka ny mahamety azy zany atao hoe fitiavana sy ny tena fitiavana izany. Ka indraindray dia ny fihetseham-po sy ny zavatra mahafinaritra ny tena no ahafahana mamaritra ny atao hoe fitiavana. Ny tena fitiavana marina araka ny hitantsika tamin'ny herinandro dia izao, Andriamanitra dia fitiavana. Raha hijery mahakasika nyity fitiavana ity zany isika dia ny momba an'Andriamanitra no resahany, ny toetra an'Andriamanitra no resahany. Ka ho tohizantsika androany mahakasika an'io fitiavana io, ny fitiavana tena izy, ny fitiavana marina, ny fitiavana azo antoka. Andeha ho jerentsika androany ny mahakasika an'izy io. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto am-panombohana, eto am-pampidirana ny lohahevitra azy ho resantsika androany. Andeha nge jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko 2, ao amin'ny bokin'ny fiandohana. Genesis toko 2, andininy 19. Genesis toko 2, andininy 19. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Genesis toko 2, andininy 19. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Hitan'Andriamanitra zany fa tsy tsara raha lehilahy dia hanaovan'Andriamanitra vady sahaza ho azy. Ary zao ny tian'Andriamanitra ho resahana amin'io andiny io dia izao, tsy ny lehilahy ihany fa eto moa zany dia i Adama no olombelona voalohany teto ambonin'ny tany. Dia hitan'Andriamanitra fa sahirany Adama. Jereny avokoa ny biby fiompy rehetra mandeha tsororo lahy sy vavy, dia izy rery no mandeha tsirairay kanefa mba mihetsika mitovy amin'ireo biby izay no arian'Andriamanitra tao amin'ny saheteny. Dia nahatsapa izy hoe tena tsy tsara izaho, sahirana aho. Dia Andriamanitra koa nahatsapa an'izany hoe tsy tsara raha irery Adama, tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia hanaovana vady sahaza ho azy. Amin'ny dikateny fototra izay nahazona an'io andalanteny io dia izao, tsy hoe ny lehilahy ihany no tsy tsara, fa ny olombelona mihitsy no tsy tsara raha irery. Tsy ny lehilahy ihany no tsy tsara raha irery, fa ny olona rehetra mihitsy no tsy tsara raha irery, na lehilahy na vehivavy, dia tsy tsara raha irery ny olombelona. Dia hoy Andriamanitra hoe hanaovako vady sahaza azy avy i Adama. Ka ny olombelona zany dia nataon'Andriamanitra iaina miaraka. Hitan'Andriamanitra fa tsy tsara ny fiainana mitokatokana, tsy tsara ny fiainana samy maka ho azy, samy irery. Dia Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy.
ary izay firaisana tsy fahatomombana ny fiainana izay raha tsy misy fiarahamonina misy namana miaraka amy de tsy hoe sitrapotsika olombelona tsy hoe fanahinitsika olombelona ny aka namana na aka vadina fa tena programan'andriamanitra mihitsy izany maro antsika izany isika zay miaina maro zay no programan'andriamanitra de izao nataon'andriamanitra hifankaty ihany ko isika nataon'andriamanitra hifankaty ka ilay safidy am'ilay olona ho namana sy ho saka izany hiaraka amitsika io zany tena mila jerentsika tsara mihitsy ka raha mijery ny tantarany ny fahazona namana mpanampy tandrifotsika tamin'ny ny andohany zao tontolo zao dia io zany no azo lazaina fa refy tsara indrindra amaritana ny fitadiavana namana dia izay voasorotr'andriamanitra indraindray diso lalana isika eo amin'ny fisafidianana namana indrindrindrindra amin'ny safidianana vady satria ny antony dia nandeha tamin'ny nahipontsika nandeha tam'izay nahafinaritra ny saintsika tam'izay mampametimety antsika io no safiditsika fa raha ny sitrapon'andriamanitra dia manana drafitra manokana mihitsy isika ozy ilay andininy teo hoe Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy ny namana tsara indrindra zany ny raha vady zany no resantsika ny namana tsara indrindra ny vady tsara indrindra de izao vady nomen'andriamanitra amin'io tantarany Adama io rehefa mijery an'io fanomboana ny baiboly io sika de tsy misy fotoana mihitsy nandehandehana ny Adama nitaditady eraky ny sahetena andeha andany fotoana hitady hitety ny tanàna rehetrarehetra fa izao tsapan'andriamanitra fa ilainy Adama izany toe-javatra zany ka ny tena tsara indrindra zany eo amin'ny fitediavana namana dia namana omen'andriamanitra namana atolotr'andriamanitra vady atolotr'andriamanitra ahoana no ahitana n'izany toe-javatra izany nahatsapa i Adama fa ny foronon'andriamanitra avy amin'andriamanitra dia anjaran'andriamanitra koa no manome zay ho anjarany Adama lesona lehibe zany ho antsika am'izao vanim-potoana izao indrindra ho an'ny tanora dia ataovy tsapanao hoe enao de fanomezana avy amin'andriamanitra asandratra amin'ny ambony indrindra andriamanitra de raina amin'ny ambony indrindra fa rehefa manao an'andriamanitra ho lohalarana eo amin'ny fiainana ianao izy no asandratra ao ataonao lohalarana de izao omen'andriamanitra izay sahazanao ianao misy hira mahafinaritra antsika izay ao amin'ny firana izy io moa hira vo tao anatin'ny taona vitsivitsy zay ny tena nalaza manao hoe aza mivezivezy mitady izay tianao aza mivezivezy fa andriamanitra de vonina anome anao vonina anome zavatra anao izy ka ahoana ary no afantarantsika ny amin'ny hoe tena namana tsara tena namana mahafinaritra ary tena namana avy amin'andriamanitra andeha jerentsika ny soratra masina efa haitsika rehetra voasoratra amin'ny Jaona toko 3:5-10 Jaona 3:5-10 zao ny ambaran'ny tenin'andriamanitra fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay misy lesona lehibe ampitain'ny soratra masina ampitain'andriamanitra amin'io andiny io ny lesona voalohany de izao efa fantatsika moa zany fa andriamanitra de fitiavana ka ny fomba nanehoany ny fitiavana dia manome ny tena ty zany ny tena tia de izao manolotra amin'ny teny frantsay mialatsiny ny hoe aimer c'est donner ny ty de manome ny tena ty zany tsy mitady hoe aizany omeo ity tediaviko tsy zany ny atao hoe fitiavana fa raha nitoetra n'andriamanitra ny jerena ny tena ty de izao manome ary tsy hoe manome fe manome fotsiny
hoe manomezy azo omeny fa manomeny tsara indrindra ka ny tsara indrindra azon'andriamanitra nomena de izao ny zanan'lay tokana ny tanjon'le fanomezana ny tanjon'le fanomezana ny zanan'lay tokana de ny mba hamonjy antsika hamonjy ka ny tena famaritana ny fitiavana marina zany de izao manomeny tsara indrindra ary manondrotra amin'ny ambony indrindra ny olona izay tia zany tena tia dia manomeny tsara indrindra ary manondrotra ho amin'ny ambony indrindra ho amin'ny ambony indrindra inona moa zany ambony indrindra zany de tsotra ny fiainana mandrakizay zay zany no tena hoe tena fitiavana araky ny tokony ho izy araky ny nanoratan'andriamanitra azy araky ny namoronan'andriamanitra azy manomeny tsara indrindra manondrotra amin'ny ambony indrindra indrindra ny fiainana mandrakizay ka lesona lehibe ho antsika am'izao fotoana izao ho an'ny tanora indrindra indrindra ity tena fitiavana marina ity aza asodokany ny atsaratarezana aza asodokany ny vola na ny areny fa ny olona tena tia de mitarika ho any amin'ny famonjena mitondra ho any amin'ny famonjena zany no mahatonga ny sokatra masina iteny manao hoe aza mety asiana zioga tsy atonina anareo ekena fa tontolo-kevitra hafa mihitsy no anoratan'ny apôstôly Paoly anio andalanteny io kanefa de marina ihany koa amin'ny resaka fitadiavana namana amin'ny resaka fitiavana fanorenana tokantrano aza mety asiana zioga tsy atonina anareo fa zay olona afaka miara-dalana aminao ho amin'ny ambony indrindra ho any amin'ny famonjena atolotr'andriamanitra anao hitarika anao anoianao hifampivavaka aminao ho any amin'ny famonjena zay no olona tena ty zay no olona tena manam-pitiavana ande jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Jaona 5:10 andininy 7:10 Jaona 5:10 andininy 7:10 zao ny ambaran'ny soratra masina tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina amonjy ny sakaizana tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny aina amonjy ny sakaizana zay no tena fitiavana ary tsy hoe fitiavana fa ny lehibe indrindra ny fitiavana lehibe indrindra misy mpamary toetra mafinaritra amaritan'ny soratra masina ny apôstôly Jaona moa zany manoratra azy eto mariana kely fa ny baiboly ny andalanteny eo amin'ny baiboly amin'ny sokatra masina de misy dikany avokoa ny andalanteny amin'ny sokatra masina ka marian'ny apôstôly Paoly eto apôstôly Jaona zafady fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao zany hoe misy manana fitiavana fa kely misy manana fitiavana fa kely inona lay fitiavana kely le mifanohitra am'le fitiavana lehibe ka ny amaritana ny hoe fitiavana lehibe de izao ny fitiavana lehibe de manolotra manome ny aina ary tsy hoe manome fotsiny fa izao amonjy ny sakaizana resaka famonjena zany ny tokony oloalarana eo amin'ny mpifankaty eo amin'ny tanora eo amin'ny mpivady io famonjena io ny tokony oloalarana ary ny fitiavana mikatsaka famonjena no atao hoe fitiavana lehibe indrindra raha vo tsy mikatsaka famonjena zany de fitiavana tsy lehibe ary manapirofo an'izany soratra masina andenge jerentsika voasoratra ao amin'ny filazantsara no soratany Lioka 7:5 andininy 5:20 Lioka 7:5 so ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra inona moa no soa azon'ny olona raha mahazao tontolo zao izy kanefa very ny aina na maty antoka izany izy mahazo an'izao tontolo zao kanefa very ny aina izany hoe nanolotra fitiavana mba nifankaty ihany fa voafetra eto an-tany ihany fitiavana kely no anambaran'ny soratra masina azy fa ny fitiavana lehibe de araky ny ambaran'ny Jaona 5:13 de zao mifankaty eto an-tany kanefa de mikendry no any an-danitra ry tanora malala ry namana malala aza sodokany miseho ivelany fa fitiavana kely no anambaran'ny soratra masina fa ny fitiavana lehibe de izao manolotra ny aina amonjy ny sakaizana raha vo resaka fankatiavana zany resaka fanambadiana fiarahan'olondro
dia resaka famonjena ny tokony oloalarana ary zay mihitsy a no programan'andriamanitra ao amin'ity resaka fitiavana ity ka mandefa afatra ao antsika anatra ao antsika ny amin'ny hoe rehefa mifankaty de zay olona ifampitantana ho any an-danitra aloha ny lohalarana raha voatra zany dia mifankaty ho amin'ny eto an-tany ihany eto amin'ny eto an-tany ihany ekena fa eny an-dalana eny mifankaty aloha de zay vao hoe ao indray mijery ny toyny marina zany misy be deaibe ny ohatra mahakasika an'izany fa ny tena programan'andriamanitra tsy miditra amin'ny fitiavana aloha raha tsy efa manana tanjona ambony de izao ny ho any an-danitra andeha jerentsika ny toetra n'io fitiavan'andriamanitra io ny fitiavan'andriamanitra izay voasoratra amin'ny Koritianina voalohany toko 7:10 Koritianina voalohany toko 7:10 andininy 4 hatramin'ny 7:10 io zany dia manoritsoritra ny apôstôly Paoly ny amin'ny toetra fomba fisehon'ny tena fitiavana fomba fisehon'ny fitiavana zao ny ambaran'ny tenin'andriamanitra manomboka amin'ny andininy 4 hatramin'ny 13 lavalava izy io izahantsika ho tsiponina tsirairay kanefa mety ho tsy ho vita satria ny fotoana manapitra ihany fa ho zay manan-danja indrindra heverina fao tena azo tsindrina no ajerentsika ny fitiavana maharo-po sady mora fana zany ny fitiavan'andriamanitra maharo-po manana faharetana mora fana malemy fana zany tsy midika hoe manaiky ny tsy mety sy ny tsirarina fa eo andala ho toizantsika ny de hitantsika ny tena toyny ny fitiavana tsy mialina ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy miheboebo ny fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika raha fomba fiseho fomba fiaina tsy mendrika tsy araka an'andriamanitra de tsy manao an'izany ny tena fitiavana ny fitiavana tsy mitady ny azy io zany le ndresana teo aloha hoe tsy titeny ny ay ny fitiavana tsy mora sositra tsy mora tezitra ninona zavatra ataon'ny anankiray ao tokantrano de mahatezitra azy tsisy mahafaly azy lasa olona negatif ozany fiteny miiba mandrakariva omena mofo tsara izy dia tezitra omena mofo mamy izy dia tezitra omena karazan-tsakafo tezitra foana izy tsisy mahafaly azy mihitsy ny fitiavana tsy zany ny fitiavana mahay mankasitraka amin'ny zavatra reny ny fitiavana tsy manao otro-po tsy manao andolo-po mandritra ny indray andro ndroandro ary io teny ny sokatra masina hoe tezera fa aza manota aoka ny fahatezeranareo tsy ho tratry ny masoandro miletika inona moa ny hevitra zany men'ny sokatra masina lalana mihitsy afaka tezitra isika rehefa misy toe-javatra tsy mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina afaka tezitra isika mahazo tezitra Jesosy ara-mo tezitra fa ny fepetra ny fahatezerana de zao oka tsy ho tratry ny masoandro milety inona ny hevitra zany farany zay aingana indrindra ka tsy hoe maraina ianao ny tezitra de manisa famantaranandro ianao miandry amin'ny arivo mbola ela vo iletika amin'ny masoandro mbola mahazo tezitra aza tsy zay ny dikany fa farany zay aingana indrindra rehefa tezitra ianao misy zavatra tsy nahafaly ianao tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy de miresaka de eo no ihany de mifamela elo ny fitiavana tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana mifaly amin'ny fahamarinana mandevitra amin'ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay io le toetra an'andriamanitra tsy ho levona mandrakizay ny tena fitiavana de tsy ho levona mandrakizay ary ny tena fitiavana de maharitra mandrakizay io le fitiavan'andriamanitra Jeremia 1:7 tany lavitra tany nisehon Jehova taminao ka ny tenenany hoe fitiavana mandrakizay zany mahatonga antsika hiteny manao hoe na any an-danitra rehefa ho avy Kristy de mbola hitoy ny fitiavana ny mpivady ny mpifankaty zay nikendry ny lanitra teo amin'ny fiarahana teto ambonin'ny tany de mbola ikendry ny lanitra ny an-danitra any tsy hoe zany akory rehefa tonga ny an-danitra de lasa tsy mifankafantatra ny mpivady hoe iza moa ianao ohatrany tsy fantatro ianao taiza moa nahitako anao tsy zany fa vao maika tena ho fantatra ao mihitsy hoe ity ny vady ny fitiavana marina de manome ny fitiavana marina de mamonjy izany no toetra an'Andriamanitra ho tafapetraka amintsika izany lesona sarobidy izany ampiaritsika ary hianatra ho antsika rehetra izay miaina mivelona amin'ny alalan'ny fitiavana tsy afaka miaina tsy misy fitiavana isika tsy afaka miaina tsy miaraka amin'ny hafa isika
ho tafatoetra amintsika zany afatra sarobidy izany ivavaka isika tsara misaotranao zay efa nomenao afatra sarobidy ianao ilay fitiavan'Andriamanitra namonjy anay dia ho raisinay ampitiavana izany dia hanao ny tsara rehetra ihany koa zay fampitantana amin'ny olo tianay mba ho any amin'ilay Jerosalema vaovao any amin'ilay fiainana mandrakizay da io ny tsirairay avy manaraka izao fandarana izao arovo ny tanora rehetra mba hanana ny anjarany mahafinaritra eo amin'ity fiainana ity indrindra amin'ny fiainana mandrakizay tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen